Ny arana hita teto nandritra ny 5 taona fa tsisy tombontsoa ho an'ny voaka malagasy mihitsy nampandrosa Madagasikara. Inona no nentina tamin'ny voalohany hoe ampandrosa Madagasikara na haka ny tany izay an'ny malagasy? Nanao an'izany fanambarana izany izy tamin'ny voalohany hoe alaitsika ireo tany manodidina, ireo nosy manodidina toy ny Îles Éparses. Fitaka sy lainga daholo ny zavatra misy eto. Tsy afaka hiaro zany fiandrianam-pirenena izany mihitsy raha olona tsy mizaka ny zo malagasy malagasy. Tsy misy tombontsoan'ny vahoaka malagasy mihitsy azo nandrisana izay 5 taona izay. Ary tena iarahantsika malala, iatsika ianareo rehetra izay miaraka amikireo dia samy malala fa tompona ndraikitra voalohany isika raha ohatra ka miraitsi-kombakomba, raha ohatra ka voavidy vola toy izany. Izay ny tsy haneken'ny saintsika. Indrindra fa izaho izay nilaza mihitsy hoe tsy ny mahamaika akory ny haka seza na haka fahefana. Tsy izay mamaika, fa ahoana marina ny tokony atao mba hisiny ny fampandrosoana marina n'ity firenena ity. Manana ny ampy isika eto, manana ny herena ahafahana mamahana an'ireo vahoaka ireo, manana ny paikady rehetra tokony ataontsika. Tsy afaka nanantanteraka an'izany anefa isika satria nanjaka teto ny asan'ny Satana, fisainany ratsy rehetra. Tsy afaka nanantanteraka izany anefa isika satria nisy tamintsika namadika, nisy tamintsika, tsy tamintsika reto, tsy tamintsika amin'ny fikambanana, fa misy malagasy izay voavidy vola dia nanaiky natao fitaovana. Ny anahantra hoe ianareo mivoaka malagasy ary anisan'ireo firenena tena tsisy tsony ny fampandrosoana, tsisy tsony tenenana hoe mahantra malagasy. Efa mitsindroka eny Jordia, tsy manana trano ialofana, alaina ny tanina satria nahoana? Satria tsy manana ny zo malagasy hiaro ny voaka malagasy, hiaro ny taranaka malagasy. Ambonin'izay dia olona tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy no mitondra ny firenena, ary tsy mbola hita maneran-tany zany hoe olona hafa firenena mitondra ny firenentsika. Ahoana no fomba hidirantsika amin'izany? Olona tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy dia tsy hikasaka velively mihitsy ny tombontsoan'ny malagasy. Miverina indray amin'ny fanagejana, amin'ny fanakatsakanana, ary indrindraindrindra amin'ny famoretana ny malagasy ny zava-misy ankehitriny. Fomba hafa ny hitondrany azy amin'izao fotoana izao. Tsy hanaiky an'izany fametrahana ny jadona sy ny fitondrana tsy refesy mandidy izany sika. Koa mitrakary malagasy, mitrakary tiako Madagasikara. Aza me tsara vela tsy fa sahia mandroso. Aza manaiky le menana ary aza manaiky ataon'ny olo fitaovana sika. Fa tompona ndraiky voalohany amin'izany sika ato anatin'ireo mpitarika